Misy ankehitriny ny tambajotra malina izay napetrakay tambajotra ho an'ny journaliste d'investigation izy io ary naompana manokana ho an'ny ady amin'ny kolikoly izany. Ny tanjona ao anatin'ilay izy dia hoe amporisihana ny mpanao gazety malagasy mba hiditra lalindalina kokoa amin'izay ady amin'ny kolikoly izay satria ny zavatra hitanay hatreto aloha dia hoe mahafantatra zavatra be dia be ny mpanao gazety malagasy, mahita zavatra betsaka ihany koa izy mikasika ny kolikoly. Fantan'ny ankamaroan'ny olona mpanao kolikoly kanefa izy tsy samy teny hoe iza ilay mpanao kolikoly, hoe lazao ambarao ilay resaka kolikoly alao ho fantatry ny olom-pirenena malagasy. Dia efa mipetraka ny site web zany amin'izao fotoana izao www.malina.mg dia ao anatin'io site web io no andefasanay an'ireo artikla na mety hoe horonan-tsary fanadihadiana ataon'ny mpanao gazety zany. Izay zavatra rehetra mivoaka ao dia tahaka ny hoe izahay Transparency no nanoratra azy, satria izahay dia vonona hiaro an'ireo mpanao gazety efa mifavona alefanay zany hoe aza matahotra nareo sahia miara-miady aminay amin'ny kolikoly faharoanay nareo, manamora ny asanay ny adinay ataonay amin'ny kolikoly izay zavatra izay rehefa misy vaovao marina sy mari-pototra ahafahanay mikirakira an'izay hoe iza ilay olona mpanao kolikoly izay sy manosika lalindalina kokoa ilay ady atao.